misaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fahamerabetsika tsirairay avy indray tonga fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany anefa dia vavaka rainay tsara ny izan-danitra mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray fa ny manika ny teninao dia mangataka aminao izay mba hiasanao tokoa ka tsy tahaky ny fandraisanay ny boky rehetra na ny tantara rehetra izany fa aoka ny famarina avy aminao anindrona anay tokoa. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mifidy ny ho velona, mira mifidy ny ho faty. Mifidy ny ho velona, mira mifidy ny ho faty. Toerana sarotra sady nampidoza ny hevitra izay nitondran'Andriamanitra ny Israelita. Tsy ho tafavoaka velona tao izy ireo raha tsy noho ny fitantaran'Andriamanitra. Tondra fiainana ny fanatrehana fa tsy fahafatesana. Amin'ny lafiny iray koa nefa raha tsy nosaronan'Andriamanitra andro rahona noho ny andro ary andro hafi noho ny alina ny tavany dia ho levonivoninaany sy ny fahamasinan'ny Israelita izay nanakaiky azy. Naniry onina eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny fitoerana masina sy ny rafi-pisoronany dia nataona nampiana mpanota hahita fiainana sy fahasitranana ary famelan-keloka eo ambany fanatrehany. Mbola maniry hatrany onina eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny andron'ny Israelita dia ahafatin'ny mpanota ankehitriny tokoa ny fanatrehan'ny mason'Andriamanitra raha tsy voafina. Noho ny fitiavany sy ny fahasoavany dia hitany hatrany ny fomba hampisarahana ny ota amin'ny mpanota dia nanekeny ho faty izany. Jesosy ny Jehova ilay nitarika ny vahoaka Israely sy niara nandeha taminy, ilay nitasy niaro azy ireo manerana ny soratra masina ny antson'i Mosesy mba hifidy ny fiainana, miantso anao mba hifidy an'i Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana izy. Izy tokoa ny famonjenanao, fahamarinanao ary fiainanao. Raha velantsika mory ny fontsika Jesosy ka hanadio antsika ho afaka amin'ny fahotana, ny fanamarinantena, ny avinavina rehetra dia hitoetra ao ny fanatrehany. Ho faty izany ilay fitiavan-tena fa ho velona kosa ny fitiavana. Manomboka amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny mpinono izany fa ny loratena tanteraka ao an'Andriamanitra izay sesiky ny fitiavana azy. Mitoy eo amin'ny fiainantsika izany raha angatantsika isan'andro ny fanatrehany manadio amin'ny alalan'ny fanahy masina. Misy tokoa ny fahafatesana eto tany saingy ho an'izay rehetra mino dia karazana torimaso ihany izany. Fotoana fohy eo anelanelan'ny ankehitriny sy ny mandrakizay. Raha misy toe-javatra halan'ny Satana indrindra dia izao ny tsarovy: Jesosy velona sy miasa ao am-pontsika. Halany ny olona izay efa niarany koa ny taminy ihany kanefa mifidy ny hiverinany amin'Andriamanitra. Manao ny fomba rehetra Satana hanimbanany ny fiainantsika sy hamotehana ny fahasambarantsika. Mahazo matoka anefa isika fa nahavelan'ny tompo anakaiky antsika aza indraindray ny famelezan'ny Satana dia izao ny nohy sy tsarovy avadiny ho fandresena izany famelezana izany.
dia iriko tanteraka aminao zany amin'ny anio tsaro fa avadika Jesosy ho fanjesena ny famelezan'ny Satana anao. Dia alao hery ary tonio ny saina fa hazanaky ny mpandresy tokoa ianao. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay manome hery, misaotra izay manome fanantenanao anay. Fa dia mangataka aminao hiasa ao anatinay mandrakariva ary mangataka aminao mba ho tanterahanao ny fiainanay tokoa ho avadika ho fandresena no mety ho famelezan'ny Satana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.